misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya. miarabanao indray natratra ty fotoana fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitro, midy raha tsy mankalaza anao izay miankoka eo anatrehanao satria ianao no ambony ny Andriamanitra rehetra. Ianao namorona anay ambony fipetraka nefa ambany fijery ianao. Izay le fahasoavana izay atosaka ao aminay isan'andro ka dia mankasitraka ny amin'izany. Ary meteza ianao ampatsiahy anay mandrakariva izany fitiavana sy fahasoavana izay omenao anazy na dia tsy mendrika ary izay. Etona koa dia mangataka mba ho voavela heloko. Tario izay hatadidy andreny fahotana izay mbola tsy nifonanay ireny. Amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny fanamasina mba omenao anay fiadanam-pon'olona voavela heloko. Ary ho tarianao ny fianarana ny teninao izay iarahanay eto. Ta io manokana ny fiainan'izao mpiaino izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohaten'androany dia hoe fiankofana mandritra ny andro firavoravona. Fiankofana mandritra ny andro firavoravona. Mitondra amin'ny fanatiny isan'andro amin'ny fitoerana masina ny Israelita. Kanefa misy fotoana voafaritra ao anatin'ny taona. Mandritra ireo andro firavoravona izay iarahan'ny firenena manontolo maneho fankasitrahana sy fiderana ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Voatanisa ao amin'ny Levitikosy 7:20 araka ny filaharany ara-potoana ny tsirairay amin'ireo andro firavoravona isan-taona nomen'Andriamanitra ny Israely izay samy ahitana fanompoam-pivavahana miavaka manondro toe-javatra ho avy eo amin'ny tantaran'ny fanavotana. Ny Pasika, fotoana niankofana amin'Andriamanitra noho ny nanafany azy ireo tamin'ny Egyptianina. Nanondro an'i Jesosy avokoa izay hanao sorona ny ainy ho antsika ny zanak'ondry ny Pasika tsirairay. Ny fihinanana mofo tsy misy masirasira, fotoana nideranan'Andriamanitra noho ny tarihany azy ireo nandritra ny fandosirany faingana ny ala tao Egypta. Manondro ny fiavian'ny Mesia ilay mofinaina izany. Naharitra 7 andro izany ary natao koa ho fampatsiahivana ny tokony hienkenkeloka sy handaozana masirasira ny fahotana eo amin'ny fiainana. Manaraka dia ny andro firavoravon'ny voaloam-bokatra. Fotoana nisoranan'Andriamanitra no ireo voaloam-bokatra nojinjaina. Ho an'ny kristianina ankehitriny dia manondro ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny fitsanganan'ireo maty natoky an'Andriamanitra amin'ny farany izany. Ny andro firavoravona 7 herinandro, fotoana nideran'ny Israely an'Andriamanitra noho ny fabetsan'ny vokatra tao anatin'ny taona sy ireo fitahiana hafa vokatra ny fitandremana didin'Andriamanitra. Manondro ilay vokatra lehibe lavitra voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly izany dia rehefa arotsaka amin'ny fiangonana ny fanahy masina amin'ny andro Pentekosta. Ny andro firavoravona fitsofana trompetra antso amin'ny fibebana marina ho fiomanana amin'ny andro fanavotana. Ho an'ny kristianina dia fampitandremana sy fanasana azy ireo hiomana amin'ny fiavian'i Jesosy fandroany sy ny andro fitsarana farany izany. Ny andro fanavotana na ny andro fitsarana,
fotoana lehibe indrindra amin'ny fotoam-pivavahana rehetra na andro fitsaharana toy ny sabata azy izy io dia nantsoina izy ireo andahatena sy andinika ny fony ary ivavaka mba hanavotana azy ireo noho ny fahotany ao amin'ny efitra masina indrindra. Manondro ilay andro fitsaharana lehibe izay nanomboka tamin'ny taona 1790 izy io. Rehefa nanomboka ny asany tao amin'ny fitoerana masina any an-danitra Jesosy amin'ny mampisorona betsika azy. Ny andro firavoravoan'ny tabernakely ny farany. Mideran'Andriamanitra izy ireo satria tsy ho vahiny sy mpivahiny intsony ary mifaly satria nanafaka azy ireo tamin'ny firenerenena tany anefitra ny Tompo. Nampatsiahy azy ireo izany fa nitoetra tao amin'ny trano ratsakazo izy ireo fahiny. Tamin'ny fomba mahagaga no nitondran'Andriamanitra azy ireo amin'ny fonenana maharitra tao amin'ny tany nampanantenaina, koa niankoka taminy izy noho izany. Manondro ny fotoana izay tsy ahavahiny sy mpivahiny antsika intsony eto amin'izao tontolo izao izany fa hiarabanantsika tonga soa kosa any amin'ilay fonenana mandrakizay ny lanitra. Ianaritsy anjery ny andinin'izay tianao indrindra tao amin'ny Levitikosy 7:20 novakitsika maly ary soratim-betsaka izany mba hamora fitadidinao azy. Fanontaniana amperaka dia izao, maty antoka amin'inona isika raha tsy nitandrina ireo andro firavoravon'ny jiosy? Inona kosa ny tombontsoantsika amin'ny tsy fitandremana an'izany intsony amin'izao? Tonga amin'ny fahatanterahany avokoa ireo andro firavoravona ireo amin'ny Jesosy amin'ny fomba ahoana? Saina antsika ndinika sy hamakafaka izany dia mahavaly an'ilay fanontaniana anankiroa voalohany. Raha fitinina ny lesontsika androany dia mitanisa an'ireo andro firavoravona izay nankalazain'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany, izay manondro ny fototra sy ny ivo ny fanantenantsika dia Jesosy. Ny fiainan'izareo tamin'izany dia taratra ihany amin'ny fiainantsika kristiana ankehitriny izay ho any amin'ny kananan'ny lanitra. Ary tamin'ny farany teo dia fanantenana lehibe satria tsy ho vahiny sy mpivahiny intsony isika amin'izay fotoana izay fa hiara-ankalaza arabaina tonga soa any amin'izany kananan'ny lanitra izany. Irariako zasy ianao izay miaraka miaino izao fandaharana izao mba ho arabaina tonga soa amin'izany kananan'ny lanitra izany avokoa. Ndeha tsika hivavaka etỳ am-pamaranana. Misaotra naneho taminay Andriamanitro fa mendrika iankofana soderaina ianao. Aoka hitoetra ty anatinay ny fanantenana ary aoka tsy ho adinonay ny fomba namonjenao anay tamin'ny lasa ka izany rehetrarehetra izany dia hitarika anay iankoka tanteraka eo anatrehanao sy hatoky ny fitantananao mandrapatonga an'ilay andro firavoravona lehibe hifankahitantsika any amin'ny kanana ny lanitra, ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Tehirizo izay rehetra na ny mpiaino na izay mpiara-miasa atao amin'ity gropy ity mba hijoro mandrapatonga an'izany fotoana izany ary hifamparapatonga soa ny an-danitra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako mivavaka. Amen. Dia izay indray fotoana antsika androany, mametraka ny mandrapitafa aminao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.